tompokla sy tompoko vavy ankafalina no anlorananao ny vaovao makasika ny mety tetry ny andro ho an'ny zoma asabotsy ary ny alahady ho avy izao indray. Ao anatin'izay dia ny tsoka ny rivotra maina avy aty amin'iny avaratra tsinanana sy atsinanana nosy iny no andrafitra ny mety tetry ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany avaratry ny nosy sy ny avaratra tsinanana ny nosy iny zany saka maimana zany amin'ny ankapobeny aty atsinanana ny nosy aty andrefana kosa ndrindra moa fa amin'ny manodidina ny atsimo andrefana iny dia ny tsoka malefaka tsy rivotra malefaka no ibantoerana ao anatin'izay dia tsy maro toerana ny atmosfera zany hoe isy zany ny orana tandrivindrahona izay mety rankotroka amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay ihany koa dia mikasika ny maripana amin'ny andrefana iny raha hoan'ny maripana izay ny papana hatramin'izay dia tsy mary ahitana fidinana kely izay maripana izay ho an'ny andrefany nosy ho an'ny 3 andro manaraka. Hojerentsika amin'ny atsipiriany ho an'ny rapitso zoma maraina zao dia misy aloha ny sisan'orana tandrivindrahona sisan'oram-varitra amin'iny faritra bongolava iny ho an'izay rapitso zoma maraina zay toraka izany ihany koa aty amin'ny molotsiraky ny taolany ary sy ny molotsiraky ny atsimatsanana aty dia misy an'izay tandrivindrahona izay mandraondrahona ny faritra sofia sy diana ary betsiboka ny ankoatr'izay kosa dia ifandibasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro ho an'ny zoma moa dia aty amin'iny ilana andrefany avoatany iny no misy ny orana tandrivindrahona izay mety rankotroka zany hoe aty miandro vazo ny atitany menabe sy atsimo andrefana aty amin'ny ilany atsinana ilany andrefan'ny otomatsiatra zany hoe kialamavony ary aty amin'ny hiosy aty no ahitana izay orana tandrivindrahona izay somary mitatra kely aty avakana karatra ny orana tandrivindrahona raha hoan'ny alina misy tandrivindrahona miserana ihany koa manodidina ny nosobe sy ambanja ary tapany avaratry ny analalava iny. Ankoatr'izay moa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro hatrany. Mikasika ny vinavina ho an'ny maripana indray ary dia manodididina ny 30 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny faritra avoatany manevokevoka hatrany 7 ka hatramin'ny 30 kosa ny molotsiraka atsinana ny nosy 2 ka hatramin'ny 5 ny molotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra moa zany dia amin'iny faritra sofia iny 7 degré Celsius. Ho an'ny sabotsy manokana indray ary dia misy tandrivindrahona kely miserana ny vao maraina ho an'ny molotsiraky ny boeny ny ankoatr'izay kosa ny tolakandro dia aty amin'ny tany menabe sy atsimo andrefana aty amin'ny farany andrefan'ny faritra Irombe aty no ahitana orana tandrivindrahona mahazo ny tapany avaratry ny faritra anosy sy amin'iny taolany ary dia ahitana izay tandrivindrahona izay avokoa ny ankoatr'izay dia fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny sabotsy 30 ka hatramin'ny 30 hatrany aloha ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany ny ambany indrindra koa dia mafana 15 ka hatramin'ny 20 degré Celsius aty amolotsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 raha toa karaiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 ny molotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia mbola ny faritra sofia hatrany 30 degré Celsius. Amaranantsika izay toetry ny andro zay dia misy orana tandrivindrahona aty amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana mety rankotroka izany mahazo ny toraka izany ihany koa ny ilany andrefan'ny menabe aty amin'ny ilatsanana menabe mahazo ny ilany andrefan'ny faritra otomatsiatra sy Irombe iny misy tandrivindrahona ihany koa aty amin'ny faritra atsimo atsinanana aty fa ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no ibantoerana. Ny maripana ho an'ny alahady dia tafakatra tamin'ny 30 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny faritra avoatany 30 ka hatramin'ny 30 ihany koa ny molotsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 ny molotsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 30 kosa any amin'ny faritra sofia iny ho an'izay alahady izay. Nahitana trangana falotony rivotra indray tetananarivo amin'izao satria dia tafakatra avy evatreny mihoatra ny fiatran'ny OMS moa zany ny rehetrarehetra voaray raha ho an'ity alakamisy ity. Raha ny mandrafitra ny mety toetry ny andro zany ao anatin'ny 3 andro manaraka indray no jerena dia vinavinaina hijanona
ho ambony hatrany izay tany falitondrivotra izay eto Antananarivo. Mila mitandrina arak'izany ny olona rehetra, indrindra moa fa ireo sokajiny olona marefo amin'ny falitondrivotra toy ny ankizy, ny olona antitra, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny taova ampisevony fo. Dia mankasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.